Vehivavy Tima sy ny Valomaritra nosakanana rehefa tsy nanaiko hoe ny Mahamasina. Vidim-piainana mizaka ny tserany ny Malagasy. Maro karamiaran-jatovo na inona mitranga tsy tokony ahembotra ny fifidianana. Alarobia fahavalon'ny volana Martsa taona 2024 amiaraba tompoko lahy sy tompoko vavy amiaraba manokana ho anareo vehivavy ihany koa anatratra izao andro hanatokana ho anareo izao hamazava ho azy fa iompana betsaka amin'izay andro ny vehivavy izay ny vavaontsika amin'ity hariva ity ko manasana mpananjana anaraka izany hatramin'ny farany. Ateo anarabe no nanamaria ny vehivavy atiko Madagasikara teto Analamanga ny andro ny Valomaritra tamin'ity androany ity satria nosakana ny mpitandro filaminana vao maraina dia efa niatrana teny amin'ny manodidina ny Magorobioririka ireo beboty miseho endrika trany ny tsy fisian'ny fahalalana maneho-hevitra eto amintsika tsy mifidy ampirorona ny fanjakana fa hatramin'ny vehivavy mahazo ny anjarany ihany koa raha vorazafy-mainina sy atahirinena. Miteno azy ny sary na inona hetsika ataony Tima na iza manao izany tsy maintsy hery famoretana mpitandro filaminana vehivavy lehibe tanora vehivavy sy zatovavy anefa ny fampitaona hiarana marika ny Valomaritra nikasa hiditra amin'ny filaminana atao amin'ny Magro. Tsy terena ny olona fa efa manana programany zany ny rehetrarehetra fa manana programany dia tokony amin'ny hoe andro ny vehivavy mbola mafisika any maneran-tany dia zohanay zany mpandeha aty amin'ny zay anaovana azy izay fa programa efa vita ity ho an'ny hafa afaka manome hevitra afaka maneho hevitra izy fa raha vao hoe Tima na mpanohatra amin'ny fitondrana dia tsy afaka maneho hevitra zany. Alahelo no nasetrandreo mpikambana Tima ny androandroany izay tokony miarahany rehetra ny fampizaratry akefa fijoroana vavolombelona ary fanaovana fety. Dia tsy mialento eto ny tany babanay. Aniny izay raha velao izay vitany satria ambesana be ohatran'izao ohatrany hoe manao tsy izay no hoe olona gaja tokony avelo izay ilay hevitra malalaka ao anatiny fa tsy atao be dia be zandary polisy tsy haiko intsony ireo. Tsy voahaja azy io amin'ny vehivavy maneho hevitra amin'izao fety ny vehivavy izao fa raha vao mba maneho hevitra amin'ny vehivavy ohatranao hoe mpanoatra dia tsy avela amin'ny teny. Tena mampalalana anay mijery an'ilay polisy enjana be hira sa inony ireny miaraka amin'ny fitaovam-piadiana miambina anay. Neo amin'ny TGV Mahamasina maninona ny Tima tsy mahazo samy vehivavy samy miasa samy karama samy manana droit fa tsy fangatahana tsotra. Eny Mahamasina afaka maneho hevitra fa manino izay vehivavy koa nefa tsy afaka maneho hevitra. Antsitrapo fa tsy terena kosa nanotambazana no nahatongavan'ireo mpikambana Tima teto amin'ny Magro. Valomaritra androany andro vehivavy nefa dia izao ny atao anay fa nisy olona tany an-tanànanay tany tompoko dia omena vola andeha ho eny Mahamasina ararotina ohatran'izany foana ve efa hatran'ilay malagasy. Izahay avy any Mahamasina io samy manana ny tompony io izay tsy tamana tany Mahamasina ety ny Tina ankalazana ny Valomaritra miaraka amin'ny vehivavy mivavaka amin'Andriamanitra ny tafavoanay tao saika tsy nazo nivoaka izay raha tsy nanao excuse hoe aka entana. Izay tsy karama tsy karamaina ohatran'ireny olona ireny ary izay tsy maneho taterina amin'ny tômôbila ohatr'ireny. Zahay dia tsy mila tambitamby vola ary tsy mila vary fa ny anay dia joroanay satria ny andro ny tanànay aty dia ny anaovanay ny fetinay vehivavy. Tsy tafiditra hatramin'ny farany tao amin'ny Magro ireo vehivavy Tima natao teto ivelany manoloana ireo mpitandro filaminana fotoam-pivavahana dia noravaina ireo olona. Tsy nisy raha teo tompony andraikitra nasany resaka tamin'ny lehibe ny vehivavy Tima makasika anatin'ny fanakanana azy ireo tsy hiditra ao an-toerana. Angamba tsaratsara kokoa ny sary raha ohatra hoe midy ato izay noho ny raha ety avelany ety ohatran'izao. Nanameloka iny fanitsakitsana ny zony vehivavy izay miatitra tamin'ireo vehivavy Tima Analamanga iny moa ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara ny filoha Marka Ravalomanana. Faniompana indrindra tamin'ny sakana natao tamin'ny vehivavy Tima iny ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity nampahery ireo vehivavy nosakana ny mpitondra ireo ny mpiantsehatra Asin'Andriamalala Sitoky Ramala. Misy farany avokoa ny zavadrehetra toy izany ihany koa io sakana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny mpanohitra io izay hetsika rehetra ataon'ny Tima izany dia sakana ny mpitondra avokoa
na fanentanana ny olo-pirenena isoratra anarana anatin'le spifidianana izany na ankalaza tsingeritaona na anao fampiratiana tsary ireo tantara no diavo ny antoko endy na ankalaza ny andro ny vehivavy aza dia sakana ny mpitondra trany ny antoko mpanohitra indrindra ny antoko timo. Tena marary tena marary tsy fantatro hoe mba misy tahotra an'Andriamanitra aveo anatin'izany zavatra zany, misy tahotra na misy mba ray aman-dreny zany olona zany, zany tompon'andraiky mpanjakana ambony zany, vehivavy zany olona zany, fa tsy enatra tsy tahotra de samy teny any amin'ny televiziona hitany zao tontolo zao amin'ny teny frantsay no itenenanao fa afaka miditra fa serasera ataon'ny mpanohatra mba hoentina nasoky atanany fitondrana. Tena marary tady fa misy farany hoy aho metoka paherezina atsika rehetra dia nytenin'ny président Ravalomanana ambety teniny manao hoe raha mbola isy koa ny farany de tsy foana ny fanatenatsika ary minoy ianareo fa isy ny farany am'izao fanaraparam-pahefana zao, isy ny farany am'izao fanararota-pahefana sy tsindry atao amin'tiako Madagasikara zao. Ary ny tena loza ao anatiny ane dia vehivavy akoatranao andray matoa prime ministre zay fantatro fa manana andraikitra ao anatin'izao, manana andraikitra ianao amin'ny mahalehibe anao am'sianao rehefa andresahana teto zany tamin'ny herinandro tsy nananga le ratsan-tanana kely ianao mba manana zany magro izany torak' zany ihany koa reo vehivavy ataoko hoe manana andraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakana. Vehivavy marina ny toerana misy fomba fiteny teny frantsay moa izy manao hoe une place ne se demande pas, une place se mérite. De amperatsika zay fanontaniana satria mitomano ajaina mantsy reto olona reto ary mieritreritra azo mahay indrindra ny vehivavy izay manao tsinitsinina ny mpiaramonina aminy raha mba kitapo ny finosana ihany ianareo manao tsinitsinina araky ny tegna teo une place ne se demande pas, une place se mérite. Ary resaka respect koa na fanajana raha teo ajaina ianareo indrindra ianareo vehivavy na isika lehilahy tsy zo akory ny fanajana anareo ninina toerana misy anareo fa le respect koa cela se mérite koa raha tianareo fantatra. Efa ela ny mpanohitra indrindra fa ny antoko tima no nilaza fa fanjakana kanosa tsy mahatoko tena malemy eo anatrehany mpanohitra ny fanjakana rajoelona ary mbola voapirofo indray zany tamin'ity andro an'ity. Fa niavaka kosa ny fankalazana ny andro ny valomaritra ho an'ny vehivavy tima teny talata maty androany ny tety fokotany izy ireo hananentana ny olona isoratra anarana anatin'ny lisy-pifidianana sy anamarina ny anarany eny anivon'ny fokotany tena toerana ny Ravo Razafy Mainina sy Tahirinena. Talata maty miatrika ny fifidianana 2024 izay no lohahevitra no safidian'ny mpikambana tima tamin'ity taona ity. Fokotany fito teo eo no tetezin'ireo mpikambana vehivavy tima androany nanaovana fanentanana mahakasika ny fifidianana. Hiatrika fifidianana sika amin'ity taona 2023 ty dia nanentana izay nidina tetỳ amin'ny fokotany nanentana ireo olo-pirenena feno taona rehetra izay mbola tsy nisoratra anarana isoratra anarana ao anatin'ny lisitry mpifidy. Rehefa navidy izany moa dia nentanina ihany koa anamarina ny anarany ao anatin'ny lisitry mpifidy. Tena zava-dehibe ho anay ity fifidianana ity satria ity no heverinay fa lalana hialana amin'izao fahoriana mianjady indrindra ho anay vehivavy sy rem-pianakaviana mila manana zo hifidy zay manana zo hiaina ao anaty tontolo feno filaminana miendrika amin'ny maha olombelona. Dia manao izao rehetra izao nanentanana nareo ampotoana firenena manoratra ny anarany any anaty fifidianana ary indrindra anamarina nareo anaty fifidianana tsy mamora. Tokony samina tsapatena ny tsirairay satria hoe raharam-pirenena io ka mifanentanana tsy mba tsy raisina andraikitra daholo zany. Ilaina ka ilaina mihitsy amin'ny fifidianana satria ilaina le fifidianana mangarahara. Tena ilaina mahitsy tompoko satria raha tsy ilaina matsy zany dia tsy olo-pifidianana ianao raha sary zany. Samy nanana ny fomba nankalazan'ny andron'ny vehivavy ny tsirairay ho andro ivelan-drenivohitra no sakanana na ihany koa no terenana kely Mahamasina ireo nikasianana etsika mifanandrify amin'ny nataon'ny vadiny filoha. Tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny andron'ny vehivavy ihany koa ny tima Tsimondrano sy ny Avaradrano samy nanana ny fomba nanehoan'ny fanamariany rehetra fa ny hevitra nitovizan'ireo vehivavy tamin'ireo distrika roa ireo dia ny fifanentanana isoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana zero Mainmenjanahary Manoho Randriamalala. Fanabeazana ny ankizy fampizakantena ny vehivavy antoko ny fampandrosoana lovain-jafy no loha hevitra ho fanamariana ny andron'ny vehivavy androany mitovy zolona sy ny vavy
ka tokony ho ampiasain'ny vehivavy amin'ny asa ho fampandrosoana ny firenena izany hoy ny filohan'ny vehivavy tima ao amin'ny distrikta Tsimondrano androany. Zo anankiray ihany dia ho ampitaiko kely soresahako kely ao anatin'ity fandraisako fitenena amin'ity zo ifidy izay zo ananatsika izay a tena efa ananatsika le izy dia anao tena taizontsika dia ampiasaintsika dia manentana atsika tsirairay avy a mba hisoratra anarana any amin'ny birao pokotany izay misy atsika tsirairay avy any ho any izay mbola tsy nahavita. Maro anisan'ny vehivavy eto Madagasikara tokony hijoro anazavan'ny fiarahamonina malagasy izany ho hiatrany ny fanazavana. Betsaka ny andraikitra sy adidy izay iantsolo atsika na eo amin'ny tokantrano zany na eo amin'ny fiarahamonina na indrindra eo amin'ny firenena. Mila misikantsika, mila miaditsika, mila mijorotsika. Ho fiteniko ny teniko mila mimsika, mila satsika, mila mijorotsika. Fambolekazo teny amin'ny faritra Ambalavao Atsimondrano no nentin'ny vehivavy tima Atsimondrano nanamarika ny asa ho fanasoavana ny firenena androany. Tonga maro ny vehivavy tima Atsimondrano nanatanteraka izany niaraka tamin'ny solombavambahoaka mivady. Dia be ny teny sabotsy amehany ka tonga hatreny amoronakona no nataon'ireo vehivavy tima avaradrany kosa. Tsy fety fotsiny fa fotoana ifanentanana amin'ny andraikitry ny antoko amin'ny taona 13 ity. Dia mandray andraikitra izahay ary handray andraikitra koa izahay ifidy indrindra amin'izao akantoko ny fifidianana izao amin'ny taona 13 ity. Dia tsy soratra anarana ihany koa fa rehefa tonga ny fifidianana dia ifanentana ho tonga any amin'ny birao-pifidianana ary dia samy andray andraikitra daholo ifampijery ifanentana ifaly ifidy tsika rehetra. Nampiavaka ny vehivavy tima teto Avaradrano ny fizarana ny flyers amin'ny andraikitra ho raisin'izy ireo ho fanentanana sy ho fisoratana anarana ao anatin'ny fifidianana araka ny toromarika avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Nampiseho firaisan-kina ihany koa ny vehivavy tima tao amin'ny distrikta Anambatondrazaka androany nanamariana izay andro ny 7 Martsa izay. Miantso ireo vehivavy tsy ankanavaka izy ireo ho avy anatevin-darana ny tima ahafahana manavitra ny firenena. Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Mbola mijoro ary sah miatrika ny fiainam-pirenena ny vehivavy tiako Madagasikara eto Ambatondrazaka. Tsy disanjara tamin'ny fanamarina ny datin'ny 7 Martsa izy ireo arak'izany fa dia naneho ny firaisan-kina ka nandray anjara tamin'ny DAB namakivaky ny tanàna. Satria tiana iaseho aloha indrindra marepana gavinanay dia sehoanay zany ny fidinay marina zao. Ankoatran'izay dia tena antony koa dia asehonay fa tena mbola misy mijoro ary maro zany tramanao mitima zany indrindra moa fa ny vehivavy ao anatin'ny tiako Madagasikara. Eo anatrehan ny fahasairana izay mianjady amin'ny isan-tokantrano dia mitaona ny vehivavy iray ina ary natevin-darana ny vehivavy tima ireto pikatrika eo anivon'ny tiako Madagasikara ireto mba ahafahana mitondra ny anjara biriky ho amin'ny fampandrosoana ny faritra loatra mangoro. Hoe tena sarotra mihitsy ny fiainana ny fotoana izao indrindra manareo fianakaviana manokana dia tena mahatsapa mihitsy ny fahasarotan'ny fiainana. Dia izay moa zany ao anaty tiako Madagasikara izay tarihan'ny Peta Marc Ravalomanana dia izay vehivavy eto amin'ny distrikta Anambatondrazaka dia mijoro hoe andray anjara izay amin'ny 7 Martsa ity ampisehoanay hoe tena mijoro ara-dalàna ny vehivavy tiako Madagasikara eto amin'ny distrikta Anambatondrazaka. Dia toy izay nandray anjara amin'izao andro vehivavy 7 Martsa izao. Manentana ny vehivavy rehetra koa izay mba hiditra ao anatin'ny tiako Madagasikara fa mandray tanana hoe izay hiara entana aminay ao fampandrosoana ny faritra ity. Izay vehivavy zany dia tena mijoro mihitsy satria tsy tsapa mihitsy fa tena mijaly tena sabirana fa zay ny ijoronay vehivavy. Nampitola gaga ny rehetra ny firaisan-kina ny vehivavy tiako Madagasikara teto Ambatondrazaka tamin'ity fanamarina ny andro ny vehivavy 7 Martsa taona 13 ity. Matetika tsy voaresaka kosa ireo karazana herisetritra mpahazo ny vehivavy eny anivon'ny toeram-piasana eny marobe. Ireo orinasa no tsy manaja ny zony vehivavy indrindra ireo bevokana ihany koa mitaiza kely. Ravorafy mainina sy tahirinena no nanao ny fanadihadiana. Saika hiara-ny herisetra avokoa ny telopolo isan-jato ireo olona tonga manao fitarainana ety amin'ny syndicat ny mpiasa tsy miankina eto 67 hektara. Ny ankamaroan'izy ireo dia vehivavy ary efa voarokana nanala tena taon'ilay orinasa nesany vao nasany toroka amin'ny ankapobeny
sécuritaire tany vahiny tompona orinasa no tena mpanao herisetra fandroana matsara hoe tsy ara-dalàna ny tsy fandoavana ny lasa-kemboka ny any amin'ny knapsa tsy mampikambana azy akory eny am'ireny a iny moa zany le hoe ny herisetra anankiray a lefa fatany tenenina teo iny ny resaka ara-pananahana iny moa zany a iny a le tenenina hoe tsy mivoaka raha tsy efa matetika voaroka le mpiasa zay vao masamby manao fitarainana herisetra raha moraly reny le hoe fandrahonana fanopana mba misy fampitahorana miverimberina herisetra fizika misy ihany fa tsy de betsaka aloha kosa de ny tsy fanomezanao karama ny mpiasa aloha zany a de efa herisetra toekareny io resaka karama ampidininao mihinana io karama etsy ankilany misy ihany koa ireo zony vehivavy misy minitsy manajy any anivony toeram-piasany abetsaka nefa tsy mahafantatra ny lalan'ny asa ka vita moreny foana misy ihany koa ireo voatery miaritra noho ny fahasahiranana ny vehivavy ohatra banana an'le manana zo zany izy azo minesaka eny anivony knapsa zany volany be voaka nitaizake nefa jerevantsika fa tena zara fa misy ane ny mba hoe fanampiana azo avy amin'ny knapsa am'ireny le hoe rehefa teraka de manana an'le adany ray isan'andro reo mandritry ny 5 volana zo zany zay de ny matetika ny ankamaroany zany le hoe tambatambaziny misefo sy ny mpampiasa de leo atambatra maninona raha avadika voly io de tsy alaitsika le izy mampalahelo be le hoe vehivavy be voka de tadiavana atsondeha roasina ny ao anatin'ny lalàna koa kamarady tsy afaka roasina ny vehivavy be voka ny fankalazana ny andro ny valomaritra moa nanatra taratasy teny amin'ny knapy ireo vehivavy tao mirandrana sindikaly manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana mifanendreny ilay tare jeneraly vavao enim-bolana tioarina na nesorana ilay teo aloha fa lava reny loatra zany lay intérim ny directeur ato amin'ny knapsa nenay nietsika tonga de zao rehefa tsy mifanaraka amin'ny fitakin'ny mpiasa de avy hatrany zay de manao nietsika toy izao tsy mahazo kivy hafa niezaka no atao mibahana ao an-tsaina atao ampitiavana ny asa mba tsy ho vesatra amin'ny andraikitra hafa hoy miala rakotobe tovovavy 20 taona monja efa misehatra amin'ny fandraharana andeha rahantsika ny fanadihadiana fohy mikasika izay anatao ny mpanao gazety avitra solondehibe sy Mathieu Prince manomboka mahazo sehatra amin'ny fandraharana ny vehivavy misandraka amin'ny lafi-pampandrosoana maro izy ireo teo amin'ny 12 taona ny miala no niditra tao amin'ny sehatra ny fandraharana fitiavana ny hosodoko sy ny fanaovan-tsara no navadiny orinasa manana tombony orinasa tantan'ny vehivavy raha ny fomba fandrindrana sy ny fitantanana ny resahana plutôt miresaka organisation satria azo lazaina hoe raha amin'ny fiainana andavanandro vehivavy ohatra mavita mieritreritra zavatra be da be raha ny ao tokantrano fotsiny ohatra de manao raharaha mampiritra ny manao sakafo mieritreritra ny asa sy ny raharaha sy ny rehetrarehetra de afaka hoe zay toetsaina zay ihany no entiny eny amin'ny orinasa esorina tsaina ireo sakatsakana rehetra ataony manodidina raha tiana ny androso amin'ny zavatra atao ny olona moa zany tsy maintsy hiteny foana hoe tsy vitanao io sarotra be ho anao io na hoe zany ve de ho vitanao fa atao foana de rehefa tena tiana le zavatra atao de vita foana io surtout rehefa atao ampitiavana be isan'ny ady ataon'ny vehivavy miaraka amin'ny fikambanana maro ny fanomezana sehatra azy ireo amin'ny lafin-javatra maro efa miha mahazo laka izy ireo amin'ny sehatra ny fandraharana raha eto Madagasikara manokana mbola mitoha nefa ny ady araka ny nambaran'ny firenena mikambana amin'ny fampitovianjony lehilahy sy ny vehivavy mandritra ny fivoriana tany New York iarahana amin'ny voamera mikasika ny satan'ny vehivavy fa mila tohana sy fanampiana kosa ny vehivavy atrehany tontolo-piainany amin'ny andavanandro manana anjara biriky ho an'ny fampandrosoana ny firenena izy ireo indrindra amin'ny sehatra ny politika anisy indrindra ny fampiofanana sy ny fifampizarana ny raha ny fikambanany vehivavy eto Analamanga no entiny Marc Ramiranjatovo manampahaizana manokana amin'ny seha-pitantanana tetika sa avitra solondehibe Mathieu Prince atrany mandrindra sy mampandeha ao tokantrano ny vehivavy anjara andraikitra lehibe entiny izy ireo amin'izany ankoatra ny fanabeazana ny fitezana efa misy mirosotso kelikely amin'ny fampidiram-bola ao tokantrano ihany koa izy ireo mila toro-hevitra ara-moraly izy ireo arak'izany ahafahany miatrika ny fiainany satria fatatsika fa miaina ao anatin'ny fahasahiranana itsika indrindra ny mpianakaviana izay mikarakara ny zanany mpiarakara ny vadiny eo ihany koa ireo mpianakaviana izay mbola miasa de mahatsapa ry zareo fa mila
tosika nataontsika hoe conseil psychologique ahafahandrareo miatsika ny hoaviny tana ny valeur anareo nareo dia ny valeur anareo zany tokony ho asangadanareo fa aza dia miafiafy loatra tsika ianareo vehivavy dia hitandrareo moa zany ny hevitra ny amin'ny hoe tena ilaina tokoa izany fampiakarana ny moral hoan'ny vavamalaka zany satria matetika nge rehefa tonga tokantrano ny vehivavy dia varina mikarakara ny vady aman-jany raha tena isaorana ianareo vehivavy izany fitiavana nasehonareo ary heverina fa mbola nao mihoatra noho izay nareo dia eo raha teo izay lehilahy ihany koa izay vonona ifametarana aminareo hampaherenareo ho amin'izany asa sy andraikitra izay ataonareo eo nivon'ny tokantrano eo nivon'ny fiarahamonina indrindrandrindra eo nivon'ny firenena misy atsika noho ny fahaiza-manaon'izy ireo dia amporisihana ihany koa ny vehivavy roso amin'ny sehatra politika ho amin'izay sehatra mety aminao dia mandraisa aza menatra fa mijoroa arak'izay mety aminao mety anao président pokotany ohatra efa anjarangeza be zay na enan'io von'ny commune na ny manao députation raha misy vehivavy koa vonina ilatsaka ho filoha-pirenena dia heverinay fa tsara zany ary zay nge ny tena amporisihany fikambanana manodidina ny 20 misehatra amin'ny fahasalamana sosialy fampianarana eto Analamanga no nisitraka ity fampiofanana sy fifampizarana ity izy ireo no izara eny anivon'ny fiarahamonina ka ho saijoro hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Fa maro ny toetsaina sy ny fomba fiainantsika malagasy no mila avaozina ho fampandrosoana ny firenena miatraika amin'ny fomba fiasa ento mampandroso ny firenena ireo fomba tsy mahomby ireo. Nisy ny maraina teo ny fiaraha-midinika tamin'ireo manam-pahaizana maro no karakarain'ny antso fiarahamonina kristianina itadiavam-baolana ho amin'izany zavatra sy olon-dehibe Mathieu Prince. Changement de paradigme éducatif na ny fanavaozana ny lasim-pisainana amin'ny fanabeazana eo amin'ny fitantanana eo amin'ny ekonomia eo amin'ny fiarahamonina sy ny maro hafa. Ireo ny fatoan'ny latabatra boribory na afahana ny fanaka-levitra tetsatanana renina. Maro ny lafin-javatra mila ovaina satria efa miavery asina isika. Tompon-tany malagasy ary isan'ny mpandraraha eo amin'ny taniny ka tsy tokony atao tsinotsino eny anivon'ny asa. Manana anjara biriky koa ireo manam-pahaizana. Tsy vanimpotoana ny samy maka ho azy tsony ny spécialité ankehitriny fa tokony aikeo zany développer hoe mampiroporopy an'ilay hoe intelligence collective zany hoe fisainana miaraka zany ama-problema zay mesarotra. Nodiniana nandritra ny fotoana ihany koa ny antony mampiletika ny toekarentsika amin'izao. Amin'izao fotoan'izao zany théorie économique standard na lazana anazy hoe théorie économique néolibérale no ampiarina manerana an'izao tontolo izao tsy mety amintsika io raha nety hoe fa tafavoaka atao anaty lavaka tsika fotriny na vola efa nitrosana hatramin'izay manaraka ny théorie io fa mety amin'ny volotsaintsika théorie économique symbiotique zany hoe toe-karena tsy mifamaky vava fa mifanohana mifamelona mifanometana zay. Ny fahafahana manova ireo lasim-pisainana ireo no mila jerena sy atao vaindohan-draharaha. Tsy misy firenena afaka androso kanefa mampanjaka ireo lesoka ireo. Ankoatr'izay dia nilaza ny AFK fa tokony vina iray ahitana ireo lasim-pisainana ireo no entin'ny kadinda handresena lahatra ny vahoaka mandritra ny fifidianana ho avy. Lafim-baovao ny politika kosa indray fahasahina faratapo no nataon'ny Filoha Rajoelina amin'ny fividianana angidim-bisy amin'ny tentina raika amin'ny 20 miliara ariary manoloana izao fahorim-bahoaka izao ho nisy olombam-bahoaka Alain Ratsimbazafa androany. Zony tanteraka ny mividy angidim-by raitra hafa ny mampametra-panontaniana dia ny hoe vola ningayan'ny Rajoelina madidio ve sa volam-panjakana no nividianana izany. Raha volam-panjakana izany ve no lara-pamena amin'izao ho hiatrany ity sy olombam-bahoaka ity fanampanazavana. Manodidina ny 12 tapitrisa dolara na mahery ny 1.5 miliara ariary no fantatra fa vidiny angidim-by ny Rajoelina izay nanaovana andrana teto amin'ny lanitra Antananarivo omaly talata. Mahalasa saina ihany ity tranga ity manoloana izao fahorim-bahoaka izao hoy nisy olombavambahoaka Alain Ratsimbazafa. Tsy nanapaka teti-bola ho amin'izany ny anteny mera rotonta na tamin'ny teti-bola mpanjakana 2024 aza. Avy aiza ny vola ary mbola samy vidy angidim-by amin'ny vidiny toy izany ve ny filoha malagasy manoloana izao fahorim-bahoaka miantra amanaina izao ho hiatrany ity solom-bavambahoaka ity. Nanenjehana Andriamatoandro Rajoelina ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro ny fisininy hoe force one two zay nampiasainy ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'izany fotoan'izany. Ankehitriny nefa dia misy ny fahatongavana helikoptera zay tsy fantatra mazava mandrak'ity androany hoe any filoham-pirenena manokana ve sa ny fanjakana malagasy io helikoptera io. Raha ohatra mantsy sika raha isika ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ilay izy dia hoe mbola mahavidy an'izany ihany ve tsika satria raha ny zavatra hita amin'izao fotoan'izao dia ahitana taratra ny hoe tsy fisim-bola eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana matoa tonga hatrany amin'ny fizarana vary masaka ataon'ny filoham-pirenena no hita eny an-tsehatra.
faharoa manarakaraka an'izay a raha ny fitondram-panjakana ihany koa izy a teti-bola vaizany nahafahana ny vidin'io satria ho anay solom-bavambahoaka dia tsy nahamarika misy tao anatin'ny lalàna ny feno teti-bola mahakasika any hoe hividy hélicoptère ny fitondram-panjakana ka izany rehetrarehetra zany zany no ametrahana fanontaniana amin'izao fotoana izao a amin'ny tsy fisiny ny mangarara amin'ny lafim-pitantanana ny firenena. Roa ny angidiby voalaza fa novidiny ka ny iray dia ilaina mpanantenaina ofisialy dia ny Airbus Has 130 anamafisana ny asan'ny tafika malagasy amin'ny fidinana ifotony ankamehana ilay angidiby voalohany. Samby vaovao ireto helikoptera ireto ary nampiarana tamin'ny any tafika malagasy ny any Rajoel mba anakonana ny fampidirana azy teto amintsika raha ny vaovao azo atrandry. Tsy zavatra tahaka izao ve no nanankianana sy nanonganana any Filomarika Ravalomanana tamin'ny taona 2024 rehefa nividy ny fiaramanidina Air Force One nentiny asa ho an'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'izany fotoana. Azo lazaina mbola niaina anefa ny vahoaka tamin'izany nanana ny fahefa mividy ambony toe-karem-pirenena tamin'izany raha mitaha amin'ny ankehitriny. Amin'izao ny firenena mihamahatra fa diranovana ny lalana tsy amboarina fa izy mandeha angidimby izara any masaka akana ny fomba hoaka ka izao ve ny fomba fitantanana manara-penitra vola tsy tokony tsoforoana no atontona amin'izany fa ny vahoaka miha fa diranovana. Vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray ny lalam-panorenana no mandidy ny fehim-potao-piasan'ny filoham-pirenena ka tsy azo heverina ny fanemorana ny fifidianana na koa fa fanitarana ny fehim-potao-piasany ho ny ben'ny tanàna hananasora teo aloha Marc Ramiaranjatovo androany. Ankilan'izay dia ilaina ny firosoana andatabatra boribory andaminana ireo lesoka amin'ny fanantanteraina ny fifidianana eto amintsika. Avitra Solonebe, Mathieu Prince. Andrasana ny fanapahan-kevitry ny gouvernement mahakasika ny 9 Novambra daty natolotry ny voamiara-mahaleo tena misahana ny fifidianana nanseny anatanterahana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena fiodinana voalohany. Ny lalàna velona miatra eto amin'ny tany sy ny firenena no mitaky ny anatanterahana io fifidianana io. Misy lalàna io dia ny lalàna antsika miteny hoe 5 taona ny filoham-pirenena dia na inona zavatra mitranga na mafy takin'inona ary ao anatin'ny zavatra mafy zany ny tokony any ahotsika fa mahavita fifidianantsika dia veriko fa tsy tokony ho ahembotra mihitsy ny fifidianana satria izay ny voasoratra. Manamafy ny antso ataon'ny FFKM amin'ny fifampiresahana iarahan'ireo elivelona rehetra mba handaminana ny tokotany ilalaovana ihany koa ny mpanao politika. Mbola misy dika mbola azo atao ny amin'ny lay concertation na dialogue dia azo atao zany fa tsy tara mihitsy dia izay koa nefa no mbola anosehana mandrakariva ny fanjakana ny sehatra maro samihafa na miankina na tsy miankina fanjakana handray anjara raha ohatra ka mbola vonona raha teo ny olondefa ny code électoral ihany koa hiverinay fa mbola misy tokony hojerena ary tsy latsa-danja ho amin'izany satria anisany nangatandrareo teo anivon'ny fianakaviana iraisam-pirenena ny fijerena ny CENI sy ny ACC izay tsy tokony ataontsika ambany zavatra. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana no anyvaolana tokany isoroana na andravonana ny savorovoro. Misy kosa anefa ireo mpanapa-kevitra no mbola manamafy atoka ka mila hampanenona lakilosy hatrany volana vitsivitsy mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana. Fa nanoratra taratasy any amin'ireo maso ivovahiny eto Madagasikara na ny communauté internationale ny KMMR na ny komity manohana ny Filomarika Ravalomanana raha fiezina ny nambaran'ity taratasy ity dia miantso azy ireo anara-maso ny fiainam-pirenena eto Madagasikara izy ireo manoloana indrindra ny fanitsakitsahana ny fahalalana maneho hevitra ny firafitry ny CENI sy ny ACC ireo kajikajy maloto ataony mpitondra entina angalaram-bato toy ny fitsarana amin'ny teti-vohitra ny fanotana karapanondrom-pirenena sy ny fampiasan'ny Rajoel ny fitaovam-panjakana manao fampelezan-kevitra melon'ny fotoana no ireo anton'ireo dia miantso ny sehatra iraisam-pirenena ny KMMR ijery io tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra io ary mbola miantso ny sehatra iraisam-pirenena anery ny mpitondra iroso amin'ny fifampiresahana sy amoaka ny daty mpifidianana. Fa vonina tanteraka hiatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny volana May ho avy izao anisy olomam-bahoaka Timma raha ny fanazavana nentin'izy ireo tamin'ity androany ity fanampanazavana avy hatrany. Ny volana May no fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny anteny miram-pirenena. Teboka telo no tokony hiova ao anatin'ny lalàna feno teti-bola-panjakana hoy ny solom-bavam-bahoaka avy amin'ny Antoko-Timy. Fotoam-pifidianana ity taona ity ka mila omena vola sy hoenti-manana ahafana manatanteraka izany ny vomeram-pirenena misahana ny fifidianana. Tsy tokony hisy sakana tsy ahafana manatontosa fifidianana madio eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana. Fantatsika fa misy ny tsy fahampiana teti-bola ohatra amin'ny lafin'ny fiatriarintsika amin'ny fifidianana mety antony anankiray ikitihana an'izay
teti-bola-panjakana zay. Faharoa ihany koa de ny hoe maro ny fanapahan-kevitra anseho zao tato ato mahakasika ny hoe sosialim-bahoaka tokony hisy ny fikitihana ny teti-bola-panjakana raha tena amaly an'izay sosialim-bahoaka zay marina fitondram-panjakana ary ny fahatelo manarakaraka an'izay de hoe manoloana ireo fitakiana vola tsy voaefa ny fanjakana maro amin'izao fotoana zao dia ilaina angamba ny fanitsinan'ny teti-bola mba ahafahana mamaly an'ireny satria zo an'ireny mpiasa reny ohatra no misitraka ny valikatsembohany eo ihany koa ireo orinasa indrindra zay hoe niasa tamin'ny fanjakana toy ny fanamboaran-dalana ilaina ifainy reny satria asa efa vita ary efa natao ny antsotrika hoe réception an'ireny asa reny de rariny sitsy ny fitakiana zay aseho an'ireny orinasa zay mbola manambola ny fitondram-panjakana reny amin'izao fotoana zao. Ho an'ity solombavam-bahoaka ity dia tsy tokony ho hita ao anatin'ny fanitsina ny teti-bola-panjakana intsony ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny velorano efa tsy fotoana anaovana izany intsony izao hoy izy fa fotoana iomanana amin'ny fifidianana sy ny fikonan-doam-pirenena ametrahana lalam-pifidianana ekeny mpisehatra ara-politika sy ny vahoaka malagasy. Lafim-bavao sosialy kosa indray ny raika ambalopolo isanjaton'ny malagasy no miaina tanteraka anaty fahasahiranana lalina amin'izao fotoana izao. Tsy zarizary ny fahasalamana, ny sakafo tsy zarizary, voatery miafy ny isa-tokantrano, tsy misy antenana intsony raha izao fitonana izao fa ny manova-pejy no hany vahaolana ho ireo pirenena tafarisaka tamin'ny mpanao gazety avitra Solondehibe sy Atoky Ramallah. Ity fitonana ity ny tena nampababo ny vahoaka malagasy ny tserany ainy. Mangiry kanefa tsy maintsy zakaina ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy mifandanja amin'izay ny vola miditra sy ny voaka, mitotongana ny fahefa-mividy. Miafy ny tsirairay amin'ny fandaniana satria tsy maharaka ny fidiram-bola, tsy misy mpiano sosialy. Hitako hoe misy mandeha amin'ny fahantrana aloha satria tsy manana tsony ny fahefa-mividy. Ny tsy fisian'ny asa dia samy mahatonga ny fisorotan'ny vidim-piainana. Raha mandroana tsy mahatody ny tapak'antakoritra dia zara faminana, zara famitafy misy tokantrano. Tamin'ity fitondrana amin'izay misy amin'izao fotoana ity dia hita hoe miakatra isan'andro ary ny vidin-javatra eny an-tsena ila tsy ho takatra ny majinika intsony. Manary toky tanteraka amin'izao fitondrana izao ny ankamaroan'ny malagasy tsy antenaina ny isian'ny fahagagana anatin'ny indray mpimaso. Hatramin'izay tsy izay natao nefa ny amin'izao vao anao zavatra sosialy ohatran'izay enim-bolana angesisy inona tsony ary ny zavatra iova amin'izany. Zay aloha ohatra ny mahakely finoana ihany ny verereny amin'izay toeran'izay satria be dia be ny zavatra nampanantenaina nefa tsy vita fa lasa ohatra ny kobakam-bava ihany. Raha ho anahy manokana aloha dia tsy mieritreritra tsony verena zao fotoana zao eo tonga amin'ny toerana tsony. Anapitra amin'ny fotoam-piasany fitondrana tarehany Andry Rajoelina variana tamin'ny fampanantenana ary tsy nahay nametraka ny laharam-pahamehana. Fizarana vary iray vilia no hitan'ny fahanarenana ny sosialy izay mitrosina amin'ny tany ankehitriny. Vavaony toetry ny andro kosa indray tafakatra valo ireo olona namony ainy ary misy 577 tamina tokantrano, 977 no traboana vokatry ny fiverenan'ilay rivodoza Fredy tany amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny. Olona iray kosa no fantatra fa tsy hita popoka hatramin'ny androany. Afaritra misy 3 moa no tena voakasika teny tao Atsimo Andrefana sy Menabe ary Andoy tany amin'ny 13 sy 300 km Andrefana somary avaratra Andrefa ny Morombe no nisy ny foiben'ny Fredy raha ny tatitra farany navoaka ny meteo Madagasikara. Mitondra rivotra 700 km isan'ora i Fredy izay arahana tafiotra 570 km isan'ora. Manalavitra ny morontsiraka ny diany raha ny tatitra hatrany. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray niavaka ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy androany raha ho an'ny tany ivelany. Nanararoatra namoaka fitaovana hafakely manaraka teknôlôjia ny orinasa vahiny iray ahafahan'ireo vehivavy miaro tena manoloana ny erisetra ara-batana manjo azy. Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fiarovana ny vehivavy iady amin'ny erisetra ara-batana ho an'ireo firenena efa mandroso any ivelany Madagasikara. Amin'ny alalan'ity fitaovana miendrika solomaso ity no ahafahana manao fanazarantena. Réalité virtuelle no anaran'ity fitaovana ity ary efa fampiasa amin'ny kilalao jeux vidéo ireny izy ity. Tsy mijanona ho an'ny kilalao fotsiny araka izany ity fitaovana ity fa mitondra tombontsoa ho an'ireo vehivavy. Tahaka ny tena izy mihitsy ny zavatra iainan'ireo vehivavy rehefa mampiasa azy ary amin'ny alalan'izany no ahafahana mianatra ny fiarovan-tena.
raha ny antotanisany voaka tamin'ny taona 2024 raika amin'ny valopolo isanjaton'ny vehivavy frantsay izao no hiarany herisetra teny an-dalambe. Anisan'ny nampitsiry ny hevitr'ireo manam-pahaizana hiaro ny vehivavy ity fitaovana réalité virtuelle ity. Ny fandarana ona marina, ny fandarana Global News ary ny fandarana Sahila zao ireo no arainao avy hatrany. Aorian'izao fampalalam-baovao izao, aorian'izay kosa ny horonan-tsarindry amseho mitondra ny lohateny hoe fenitra ny tena kosa mametraka ny marapitafa tompoko lasy tompoko vavy.